Taranja kickboxing ho taterahana ny fahen'ny volana novambra izao ny fidina ny tompondakan'ny Ligna Lamanga eo amin'izany taranja izany katrokady mahery ny 70 any no entina matolotry ny Ligna Lamanga ho an'ny mpakafy ny taranja kickboxing mitondra fanavana mikasika indrindra ny fizotry izay faninanan'izay ny filohan'ny Ligna Lamanga sy ny filoha-lefitra. Soena angingirana na tonotory ny kickboxing preferanareo malala fa misy foana ny compétition maro isan-karazany zay tanterahana eto Antananarivo fa ny championnat ny ligue kosa dia atao amin'ny fahenina ny volana novambra 2016 ho avy zao ao amin'ny 15 mitafy manamo mahamasina manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny ligue na Lamanga moa zany efa azo lazaina fa mandraikefa ringana koa zany dia ohatrany Ligna na Lamanga misy zany no presque mahazo ny ankamaroany championnat de Madagascar. Raha ny firarinay zany dia Analamanga no ibatra ny fandresena amin'ny championnat de Madagascar kanefa kosa moa zany ny ligue sasany io tsy ambany zavatra koa reny fa manana mahizy azy. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny fédération sy ny ligue io zany dia tena vasy rano tokoa ary azo lazaina tena manga dia manga tokoa zany ny fiarahana amin'ny fédération ary tiako sindrina eto fa io daty io zany dia efa niarahana ny fandinika tao amin'ny fédération dia efa tena nahazo fankatoavana feno dia feno amin'ny fédération zany dia 6 novembre 2016. Section efatra eto Antananarivo no andray ao anatin'ilay izy. Voalohany aloha zany dia ny roa par catégorie zany no raisinay anankiroa zany hoe champion sy ny vice champion tamin'ireo section reo. Roa par catégorie zany no raisina ka par catégorie de poids ny champion sy ny vice champion dia manaraka an'izay ny low kick sy ny full contact. Zay zany aloha no raisina anao lista. Ny grille de combat mbola ao alinan'ny pesage